Ho an'ny izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso ho masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alarobia 4 Jona 2024 fanohizana ny fiomanana Pentekosta, fotoana tarihan'ny sampana Dorcas sy ny vondrona fototra laika ary ny sampana tanora kristianina zandrany, hibanjinana ny loha hevitra hoe izy no tompon'ny fanatrehana rehetra. Mahafaly antsika ny mandray ny iray aman-drentsika pasteur Razafindrajery Oniaina ary fa tonian'ny sampana Dorcas Foibe hitondra ny hafatr'Andriamanitra arak'izany. Miarabanao tony ary ny mirary ny fahasoavan'ny Tompo aminao mandrakariva ampalaterahana ny fanompoana izay mavesatra napetrany aminao, dia mirary soa anao sy ny ankonanao koa. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra ara dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo, hideranao aho, fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy, mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Ny tainako tsy niafina taminao, fony tao miafinao, ka noforononao izy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita, tsy ary fady azao. Voasoratra amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory azy. Endre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao, akory ny hamaron'ny asany. Amen.
miombana amin'ny vavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay eo mideranao izahay, dia ianao ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rain'ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Misaotra anao izahay no ity fotoana ity, izay ahafahanay manantona anao amin'ny fibebahana marina, ka anantenanay ny famelan-keloka avy aminao. Raisina amin'ny fahatokiana ny tenin'i Jesosy manao hoe, izao tsy manameloka anao. Ny fanahinao masina hiasa mahery aty anatinay, ahaizanay manolo-tena sy hibanjina anao. Ahitany ny herinao sy ny voninahitrao mandritra ny fanompoam-pivavahana ity, aseho eto fa tompon'ny mpanatrehana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjakanay. Amen. Ivavaka sika indray toy izay zandrinao Jesosy Kristy, vokiso zavatsoa atao an-tranonao, ary ny fanatrianao amin'ny alalan'ny fanahy masina no hery ho anay, ny fanahinao masina koa hitarika anay, hahatakatra indray ny sitraponao amin'ny teninao. Amin'ny anaranao, amen. Petraka ianareo. Misaotra anareo efa nitsangana tsy nampijoroana, dia efa hainareo zany nizotra n'ity fampompivavahana ity. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo isika fiangonana manontolo izay tafambony eto, na ireo sampana manana anjara manokana, na ny vahoakan'Andriamanitra, ary indrindra ny ray aman-dreny izay natolotra teny am-piandohana ry havana. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo. Izy no tompony fanatrehana rehetra. Andriamanitra ny tompony fanatrehana rehetra. Ao amin'ny Salamo 5:7 ny andininy 7, tapany farany no anafarana antsika ankizy sy tanora. Salamo 5:7 ny andininy 7, tapany farany. Aoka ianareo mba hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manomboka amin'ny hoe aiza. Aiza no atambaro tsara hoe ny feo. Aiza no antsirako tsy hoe ho anatrianao. Maro isika ankizy, tanora, na lahy na vavy izay liana ary tia mikitikitika an'ireny fitaovana ao an-trano ireny. Anday moa nisy taona tambola kely dia hoe anday kitikitihana ny radio. Mety kodiny eo amin'ny radio fa aiza ary zany olona miteny izany. Inay voa dia tahaka ny ankizy sy ny tanora rehetra. Tena liana izy hoe maninona ty termosy ty no mafana foana ny rao anatiny dia ravaravainy teo ny termosy tao an-trano. Bedy izy tamin'izany. Dia alaindray ny fatana. Esoriny le prizy dia kitikitihany koa. Fa indray andro dia le radio mihitsy tao an-trano no mikitikitihany teo.
fa tena rava tanteraka ary tsy voaveriny tamin'ny lohan'ny tsony. Izy rery moa ny tao an-trano, dada sy neny mbola niasa sy nanao fikarakarana samihafa. Rehefa tonga ny dadany dia nahita ny radio tena tsisy ny raisina tsony. Dia izy moa zany vao hitany hoe tsy tafarina tsony le radio dia lasa nakaiza izy any ambany fandriana izy. Alao hiafinato fa mba tsy ho hitany dada sy neny. Dia tonga dada dia tonga dia fantany hoe naivondray zao io. Dia hoy ny dadany hoe nay vao fantatro fa ato trano ianao. Nay vao fantatro fa ato trano ianao. Ary ianao no kitikitika n'io radio io. Dia zao koa fantatr'Andriamanitra fa ato trano ianao. Ino ny tena nanaitra ny naivo? Dia niteny izy tao ambany fandriana. Ahoana ny analan'Andriamanitra fa ato ambany fandriana? Dia hoy ny dadany hoe satria Andriamanitra anaka dia tompony fanatrehana. Manatrika antsika izy naiza misy antsika. Na eo ambony fandriana sika, na any ambany fandriana, na any anaty rano. Naiza misy antsika na dia any amin'ny toerana eritreretinao tena mangina indrindra tsy misy nizaniza aza dia manatrika Andriamanitra. Dia niala moramora tao ambany fandriana nay fa tratra. Toy izany koa rankizy indraindray dia misy fotoana miafiny sika. Na lahelo sika na tezitra fa ny teniny mafy antsika ny ray aman-drenitsika. Dia mieritreritsika hoe tsy tiantsika izy. Dia izany ataoko tsy potra ato mihitsy raha tsy amin'ny sivy alina. Eno koa raha manahoana amin'ny fitiavan'ny dada sy neny anahy. Io ary dada sy neny fa mipopopo amin'izay. Aiza ary izy. Manao an'izany sika indraindray. Tadidio fa Andriamanitra dia tompony fanatrehana. Mahita antsika izy naiza ninona ataontsika. Ao an-trano sika, any am-pianarana sika, mety any anaty fiara sika, mety mandehandeha eny an-dalana sika. Fa Andriamanitra dia miaraka amintsika mandrakariva. Izany no hevitry ny mpanao salamo raha miteny izy manao hoe aiza no alehako tsy ho eo amin'ny fanahinao. Ahoana hoy ny soratra masina? Aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao. Aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao. Dia tsy atahotra ianao satria ny tompo Andriamantsika no tompo ny fanatrehana. Tsy irery mihitsy isika naiza misy antsika. Na dia atao hoe hiatrika fanadinana na tsy misy afa-tsy anao amin'ny efitrano anankiray dia manatrika anao Andriamanitra. Ary raha sendra manao zavatra tsy mety isika dia maiza miverina amin'Andriamanitra aza miafina. Maiza miverina amin'Andriamanitra ataovy matoky ianao fa eo anatrehan'Andriamanitra na dia nanao fahadisoana aza no ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ny feny dia ny hoe ninona antony tsy afaka miafina amin'Andriamanitra isika. Tsy irery isika na oviana ary Andriamanitra dia foana satria izy no tompony fanatrehana. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra raibe fitiavano, misaotra anao zahay fa miaraka aminay mandrakariva ianao naiza le anay. Ary ampio zahay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanananay finoana sy hanteranay aminao mandrakariva. Ianao mantsy ny tompony fanatrehana. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao. Amen.
liana mivavaka isika. Dray io tonga ankehitriny ny fotoana makina ny teninao, ilay jiro sy fanilony tongotray ka maminay tokoa. Koa mangataka ny fanahinao masina hirotsaka, anazava, hamontony tsirairay, na ho anay mpamaky ny teny tsy handiso na handatsaka izany, na mivahoakanao izay andray, fa indrindra ho an'ny hitondra ny hafatrao mba tsy hilaza fa tsy izay sitraponao rery ihany. Amin'ny anaran-tsonao no hanonan'izany vavaka izany. Amen. Hiaraka maky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Salamo. Salamo 8:30, 7:7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aiza no hialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any ianao, ary na dia manao fiaina tsy hita ho fandriako aza aho, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aza aho mba hitoetra any am-paran'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho na dia izany aza, sy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izao aza, aoka ny maizina narona, ary aoka ny mazava manodidina ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina tsy mahamaizina aminao, fa ny ala dia mazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Marka. Marka 12:5 ka hatramin'ny 7:30. Marka 12:5 ka hatramin'ny 7:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 1:1 ka hatramin'ny 9. Asan'ny Apôstôly 1:1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy, raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, dia namaly ka nanao hoe, ahoana ny lazain'ny mpanorandalàna fa Kristy no zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazany fanahy masina hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe, Tompo, koa ahoana ny mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nare fa ny jetilisa koa efa nandre ny tenin'Andriamanitra. Ary no tafakatra tany Jerosalema Petera dia nilahady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe, efa niatrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny Andohany ka nanao hoe, tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka ary azo sindrimandry aho dia nahita fahitana. Ka indro ny zavatra nidina avy tany an-danitra tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra dia nakeo amiko izany. Ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby etỳ an-tany izay manatongotra efatra sy ny biby dia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandrefeo koa aho nanao tamiko hoe, mitsangana ary Petera, vonoy ka any. Ary hoy izao, sanatria tompoko, fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padiana na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondroany hoe, izay efa nidiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary intelo nanaovana izany, dia nisariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny tranon'ny toeranay izay hiraka avy tany Kaisaria akeo amiko. Dia nasain'ny fanahy hiaraka tamindreo aho ka tsy zahatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa reto rahalahy eniny reto ka niditra tao an-trano rahalehilahy izany. Ary nambarana taminay ny nahitany anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe, mandraho any Jopa
ka ampanalao Simona izay atao hoe ko Petera. Izy ilaza teny aminao izay amonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao nyteny aho dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia natsiaro ny tenin'ny Tompo aho izay nilazainy hoe Jaona nanao batisa azy tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koraha omen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fonisika vao nino an Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa no ahasakana an'Andriamanitra? Ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nilaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jetelisako ny fibebahana azony fiainana. Amen. Avana malala rehetra amin'ny Tompo aminareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Izy ny Tompo ny fanatrehana rehetra. Ny ten'Andriamanitra izay novakiany mpanompony teo avy ao amin'ny Salamo 7:30 ny 9:7 hatramin'ny 12 no akatsiakafatra ny amin'izao alarobia hiatrehantsika ny herinandro ny fanahy masina izao. Misy olona ry havana tsy mino ny fisian'Andriamanitra, mandany fisiny. Ary ny bokin'ny Salamo, ny Salamo 4:1 dia milaza fa adala ny olona manao anakapoe tsy misy Andriamanitra. Raha miresaka hoe adala zany ny tontolon'ny testamenta taloha, ny adala dia izay tsy mino izay voalaza ny soratra masina. Ny adala dia izay tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny adala dia izay tsy matoky an'Andriamanitra. Misy olona mihevitra fa afaka manao izay tiany atao satria no heveriny fa tsy mahita azy Andriamanitra. Misy olona zany mino fisian'Andriamanitra ihany izy fa no heveriny fa tsy mahita azy Andriamanitra. Ao boky Salamo ihany, Salamo 7:1 hoe ataon'Andriamanitra ahoana ny fahalala. Izay no fanontaniana napetraka ao amin'ny Salamo 7:1. Ary dia mamaly zany anefa ny Salamo 4:20 fa izy no mahalala ny miafina ao am-po. Zany hoe raha miresaka ny bokin'ny Salamo iray manontolo tsika akoatran'izay ny tanisako teo, dia na dia eo ary ny olona mieritreritra hoe tsy misy Andriamanitra, na dia eo ny olona mieritreritra hoe tsy mahita ny ataon'Andriamanitra, fa ato amin'ity Salamo 7:30 dia miarihary fa tsy voafetra ny fahalalàn'Andriamanitra.
tsy ho voafetra ny sain'ny olona ny fahalalana an'Andriamanitra fa izy ny tompony fanatrehana rehetra. Ity Salamo 7:30 ity ry havana dia manambara fa manatrika ny toerana rehetra Andriamanitra. Ny 7 izay voalaza teo dia milaza n'izany aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no mantsirako tsy hoe ho anatrehanao. Andriamanitra manatrika ny toerana rehetra. Andriamanitra miatrika ny toe-javatra rehetra, ary na ny ankehitriny na ny ho avy dia fantatra io Andriamanitra io izany. Fantatra Andriamanitra mazava tsara ry havana, na izay mbola eritreretintsika aho, na izay ho anatintsika aho, dia efa fantatra Andriamanitra izany. Ka na izay manosika ny zavatra tanterahantsika, na ny faniritsika, na ny fombatsika, na izay asehontsika ivelany, na ny anatintsika, dia fantatra Andriamanitra avokoa. Izay rehetra ataontsika olombelona izany ry havana, manomboka maraina ka hatramin'ny filetehan'ny masoandro, dia fantatra Andriamanitra, satria Andriamanitra manatrika ny toerana rehetra, ary Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Ary dia ao anatin'izany indrindra tsy afa-mandositra isika. Efa nambaran'ny pasteur tao anatin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora fa naiza leha dia hitan'Andriamanitra isika. Nanomboka tany amin'ny tantarany fahariana, tany amin'ny bokin'ny Genesisy, rehefa nanota Adama sy Eva dia niafina n'Andriamanitra, nieritreritra fa handositra n'Andriamanitra. Nefa raha nandositra n'Andriamanitra dia hita n'Andriamanitra ihany. Ary rehefa mandositra n'Andriamanitra ny olona vokatry ny fahotana, dia Andriamanitra mihitsy indray no misahirana mikarakara. Andriamanitra indray no nanontany any Adamo, aiza mo ianao? Na dia inona fandosiran'ny olona n'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana vonona hikarakara antsika isan'andro isan'andro. Ny olona mandositra n'Andriamanitra, fa Andriamanitra vonona hikarakara antsika. Izy manatrika antsika eo foana, na dia mandositra isika. Any amin'ny bokin'ny Genesisy ihany, Genesisy 4:7. Rehefa avy namono ny rahalahy ny Kaina dia niafina, ary dia nieritreritra izy fa tsy ho fantatra Andriamanitra natao. Nefa fantatra Andriamanitra ihany. Tsy afaka miala ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika ry havana. Ary raha izay ny tany saina teo amin'ny tantaran'ny Baiboly, nanomboka tany amin'ny fahariana, vokatry ny fahotana mahatonga ny olona mandositra n'Andriamanitra. Na mandositra n'Andriamanitra nefa tsika ry havana dia tsy afaka miala fa eo Andriamanitra mahita antsika foana, eo Andriamanitra manatrika ny toe-javatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika. Na hiafina any amin'ny fiainana, na any amin'ny tsy tamasa ary sika, na ho any ambanin'ny tany, na hiakan-drefana, na hiantsinanana, na hiana avaratra, na hiana atsimo, na hamakivaky ranomasina, na ho aiza dia tsy afa-bela fa eo foan'Andriamanitra. Tsy sakana ho an'Andriamanitra nefa ry havana, izay mety ho elanelana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Ny fahotana no hevitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Rehefa manototsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Kanefa mihoatra lavitra noho ny fampiasantsika olombelona ny amin'ny fitaovam-pikarohana maro samihafa. Rehefa mikaroka zavatra anankiray ny olona, rehefa misy zavatra tsy hita dia mampiasa fitaovana maro isan-karazany hikarohana. Fa mihoatra lavitra noho izay ihany koa, ilay mason'Andriamanitra mikaroka antsika, mihevitra antsika mandrakariva, amerina indray ny fifandraisantsika ho aminy.
ary izany indrindra no nandrana an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ry havana tonga tety amin'izao tontolo izao. Nandrava ny elanelana teo amin'Andriamanitra sy ny olona, ka na dia niezaka nampisy elanelana, ny olona no fahotana dia mitady hevitra foan'Andriamanitra, satria te hanatrika antsika mandrakariva izy, te hamerina ny fifandraisana mandrakariva amintsika Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra mamerina ny fifandraisana amintsika dia mitady hevitra ary izay ihany koa nandraha ny fanahy masina azay nomeny Jesosy Kristy ny mpianany, ary mbola omena antsika fiangonana ankehitriny ihany koa. Ary izany indrindra no tsarovantsika amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Fa ilay Andriamanitra tompon'ny fanatrehana naniraka ny Jesosy Kristy hamerina indray ny fifandraisana amin'ny olona, dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ihany koa manome ny fanahy masina hitaridalana antsika, ampafantatra antsika izay rehetra tokony ataontsika, ampafantatra antsika lalaka alehantsika, anolo-tsaina antsika mba tsy hahatonga antsika andositra an'Andriamanitra, tsy hahatonga antsika hampisy elanelana vokatry ny fahotana. Ary dia ankoatran'izay ry havana dia mikarakara antsika io Andriamanitra io. Ho antsika rehetra ry havana, aza mieritreritritsika hoe izay ataontsika any amin'ny mangingina dia tsy hitan'Andriamanitra. Ary izany mahatonga ny karazam-paharatsiana miseho amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Mieritreritra ny olona hoe izay atao any amin'ny mangingina dia tsy misy mahita, nefa manjaanja eo anatrehan'Andriamanitra ny ataontsika. Tsy voafetra ny toerana, tsy voafetra ny elanelan'Andriamanitra, fa mahita ny ataontsika rehetra izy, ary mahafantatra ny ataontsika rehetra izy, manatrika antsika rehetra izy, mahalala ny momba antsika rehetra izy. Raisary Jesosy Kristy ry havana, azay zanak'Andriamanitra, ny rahan'Andriamanitra hamerina indray ilay fifandraisana. Ekeo ihany koa fanahy masina hitaridalana antsika mba tsy hahatonga antsika ho diso lala. Faharoa ry havana, manatrika antsika ny Tompo, manatrika ny toerana rehetra ny Tompo, ka mitondra ny fiainantsika mpanompony izy, mitondra ny fiainantsika mpanompony izy. Eo amin'ny 10:10 amin'ny anaran'ny Tompo, dia mbola entiny tananao ihany aho, na dia any aza sy azon'ny tananao ankavanana. Izay filazan'ny mpanao salamo izay ry havana dia manambara antsika fa mandray andraikitra tanteraka eo Andriamanitra. Ilay Andriamanitra manatrika antsika, ilay Andriamanitra tompon'ny fanatrehana, tsy Andriamanitra mijery fotsiny, tsy Andriamanitra mitaza-potsiny, fa Andriamanitra mandray andraikitra tanteraka, mandray andraikitra mamelona, mandray andraikitra mikarakara, mandray andraikitra miahy ny fiainantsika zanak'olombelona. Izany fandraisan'Andriamanitra andraikitra ny fiainantsika izay dia maneho indrindra fa Andriamanitra tia antsika izy. Tsy vitany manatrika antsika fotsiny ihany, fa Andriamanitra tia antsika ary mihoatra lavitra noho ny fikarakarany ray aman-dreny ny zanany, no fikarakaran'Andriamanitra antsika. Mihoatra lavitra noho ny fiahiany reneko ny zanany, no fikarakarana-Andriamanitra antsika. Io Andriamanitra ry havana vonona hikarakara antsika, ilay izy manatrika antsika, na inona zavatra mety mampahory antsika, na inona zavatra mety manahirana antsika mpanompony, dia vonona indray andraikitra hatrany. Indraindray ny olona rehefa latsaka ao anatin'ny olana, indraindray ny olona rehefa tafiditra ao anatin'izay mety aretina saribana, dia manontany hoe mba hitan'Andriamanitra ihany ve? Alaim-panahy ny olona anontany hoe mba ao ihany ve zao Andriamanitra zao? Mba mijery ihany ve zao Andriamanitra zao? Mba mahita ihany ve zao Andriamanitra zao? Tena mahita Andriamanitra, tena manatrika Andriamanitra, ary tena vonona indray andraikitra sy karakara ny fiainantsika izy. Ny olana dia izao indraindray, Andriamanitra manatrika vonona indray an-tanana, vonona hikarakara ny fiainantsika, fa ny olona indraindray
no tsy mety karakarain'Andriamanitra. Ny olona indraindray no te hikarakara ny tenany ka arakaraka ny fasairanana no analavirany olona an'Andriamanitra. Arakaraka mahasarotra ny fiainana no tsy andalan'ny olona mandeha mivavaka. Indraindray rehefa betsaka ny olana dia tsy mandeha mivavaka ny olona. Mandositra an'Andriamanitra. Te hikarakara ny tenany izy fa tsy te hikarakarain'Andriamanitra. Indraindray rehefa betsaka ny asa dia tsy manam-potoana andraisana andraikitra ao anatin'ny fiangonana ka milaza fa tsy manam-potoana ny olona. Indraindray rehefa betsaka ny didy any amin'ny fiarahamonina sy ny asa ao an-tokantrano dia adino ilay an'Andriamanitra. Mandositra an'Andriamanitra ny olona indraindray. Ka izay no mahatonga ny olona mieritreritra hoe hita an'Andriamanitra ihany. Satria mitombo ny fahoriana rehefa manalavitra an'Andriamanitra. Mitombo ny fahasairanana rehefa tsy mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Mitombo izay mety ho adi-tsaina rehefa tsy apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra fa zakaina rery any an-tokantrano any izay mety ho olana. Mety eza ry havana ho karakarain'Andriamanitra. Mety eza ho raisin'Andriamanitra an-tanana ny fiainantsika. Fa indraindray tsy hoe Andriamanitra ny tsy mahita na Andriamanitra ny tsy manatrika. Fa isika mihitsy no mandositra an'Andriamanitra, miala an'Andriamanitra ka tsy manaiky ho karakaran'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra efa vonana tsotra ny tanany hikarakaratsika. Ilay Andriamanitra efa vonana olo-kevitra androtsaka ny fahasoavany sy fitahi ho eo amintsika. Fa indraindray isika no tsy manaiky ho karakarain'Andriamanitra. Indraindray isika no sarotra tao ka eritreretintsika fa isika ihany mahavaovany olona. Eritreretintsika fa isika ihany no miatrika ny zavatra rehetra ataontsika. Tsy azo saintsika refesina ry havana. Ny alala fikarakarana-Andriamanitra. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra. Alay Andriamanitra vonina indray an-tanana dia Andriamanitra tsy manome fampanantenana pokaty. Fa Andriamanitra mahita vahaolana. Ka ilay vahaolana tsy azon'ny olona eritreretina, tsy azon'ny olona saina. Hain'Andriamanitra tao. Na dia fahafatesana reny. Dia resin'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Anehoany fa tompony hery izy. Anehoany fa tompony fahefana. Anehoany fa mahita ny fahasahiranantsika izy. Mahita ny olantsika izy. Ka iny tanan'Andriamanitra mitsotra iny dia mampatsiaro ilay famonjena nentin'i Jesosy Kristy. Amin'izao herinandro fanamasina izao ary. Vonona ve isika fiangonana ry havana. Hiara-dalana amin'io Andriamanitra manatrika antsika rehetra io. Io Andriamanitra vonandray an-tanana antsika rehetra io. Ka na inona mety ho fahasairanana. Na inona mety ho fahateren'ny fotoana. Na inona mety ho abetsaky ny asa. Dia meteza ho karakarain'Andriamanitra. Meteza ho raisin'Andriamanitra io tananao io. Meteza ho vonina mandrakariva hiara-dalana amin'Andriamanitra. Fa ilay Andriamanitra manatrika ny fotoana rehetra. Manatrika ny fotoana rehetra. Dia Andriamanitra momba anao ka miaro anao eo anatrehan'ny fahavalo. Andriamanitra tia anao ka manafaka anao amin'ny faharatsiana rehetra. Ka tsy niezaky ny tenantsika na ny herintsika na ny fahalalantsika na ny fahaizantsika. No entintsika hiatrika ny zavatra rehetra izay mety manahirana ety amin'izao tontolo izao. Fa apetrakitsika ho ny herin'Andriamanitra ilay manatrika antsika. Ilay Andriamanitra tsy mahazaka mijery ny fahoriantsika. Ilay fanatrehan'Andriamanitra ny ry havana. Dia Andriamanitra tsy mahazaka mijery ny fahoriantsika. Ka tahaka ny alahelony reny amin'ny zanaka. Azay rehefa mahita ny fahorian'ny zanany dia mahatsiaro marary ihany koa. Dia tahaka izay marary ny Andriamanitra mahita ny fahoriantsika. Honen'Andriamanitra mahita ny olana izay misy eo amintsika. Ka metezitsika andray ilay famonjena. Azay no entin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka manaiky hatrany ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainantsika. Aza omenany izay mety ho zavatra hafa ny ivelany. Ny fotoananao, ny mombanao, fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mpamonjy no vahaolana omen'Andriamanitra anao. Raisary Jesosy Kristy
anapaka ny fiainanao, oloha larana eo amin'ny fiainanao, dia andramoka izao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra manatrika ny toerana rehetra, tompo ny fahefana, mahita ny fahorintsika. Apetrao eo amin'ny tompo ary ny fiainantsika ry hava, ary aza mieritreritsika hoe anao zavatra tsy mety na analavitra an'Andriamanitra, fa Andriamanitra vonona nakaiky antsika mandrakariva. Alaviry izay mety fahotana mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ary aza mieritreritra hikarakara tena, fa meteza ho karakarain'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy no oloha anapaka ny fiainantsika ary ho fanamasina no hitaridalana antsika mba hahatonga antsika tsy ho diso lalana. Azay manatsofina ento miaino, aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho antsika ny faherezana. Amen. Tompo misaotra anao izahay fa manatrika anay mandrakariva ianao amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Fantatra ao Andriamanitra avokoa ny momba anay rehetra sy izay rehetra tanterahanay. Indraindray anefa izahay no mitsoaka izany fanatrehanao izany, mandositra ny fanatrehanao Andriamanitra, fa indrindra miaina ao anatin'ny fahotana izahay izay efitra mampisaraka anay aminao Andriamanitra. Natolotra ao anefa Jesosy Kristy mba merina indray izany fifandraisana eo aminay olombelona sy aminao Andriamanitra izany. Ny fanahy masina izay hitarianao anay, mba hitahiry anay eo ambany fiarovanao Andriamanitra, mba azonay mandeha miaraka aminao amin'ny fanatrehanao. Tompo, misaotra izahay satria tena tsaronay, fa miala nenina mandrakariva ianao. Tena te hanatrika anay mandrakariva ianao, tena tianao izahay, ka te hiara-dalana aminay hatrany ianao. Ary izany fanatrehanao izany dia asehonao amin'ny fitondranao sy ny fiahinao ny fiainanay rehetra. Mandray andraikitra tanteraka eo amin'ny fiainanay ianao, miasa mikarakara anay amin'ny lafiny rehetra ianao. Tompo, ianao efa vonona andray an-tanana ny fiainanay, fa indraindray izahay no te haleo tena, te hikarakara tena rery, te handeha araka izay tianay ihany, ary te haneo eo anatrehanao Andriamanitra hoe mahavita ny tenanay izahay. Ifonanay ireny rehetra ireny Tompo. Vonona izahay hiara-dalana aminao Andriamanitra, tsy handeha irery intsony, fa tena ho eo ambany fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fiainanay. Dia izay rehetra ataonay dia hanehoanay izany mahazanaka ao anay izany, hanehoanay ny fiahinao sy ny fikarakaranao ny fiainanay. Tompo, te hirizo izahay fa tsy mahay mihazona anao Andriamanitra. Te hirizo izahay fa tsy mahatoky tena indraindray. Te hirizo izahay fa mora mandositra anao Andriamanitra. Mahatoky ny iarahanao aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay. Ary ankehitriny izahay mametraka ny fiainanay manontolo eo am-pelantananao amin'ity andro fahatelo ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina ity. Tompo, isaoranay anao izay fampianarana rehetra efa noraisinay, fa amin'ny ho avy dia hiezaka izahay mba hiaina araka ireny sitraponao ireny. Meteza hitarika anay mandrakariva, ampatsiaro anay izay efa nampianarina anay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, mba ho tena tafahomana tsara izahay handray izany fotoanany Pentekosta izany izay ahatsiarovanay ny nanoloranao ny fanahy masina ho anay. Tompo, mangataka izahay ho an'ny fitohizan'ny fotoana, ny ho avy rehetra mialohan'ny Pentekosta dia ny alakamisy sy ny zoma izany. Ianao no ampatsiaro anay mandrakariva mba tsy ho tafandrimandry, fa tena hiomana iaona aminao eto amin'ny tempolinao isan'andro izahay. Misaotra anao izahay ny amin'ny mpanomponao izay nitondra ny hafatrao sy ny teninao taminay. Isaoranay ianao ny amin'ny fahasoavana rehetra efa nomenao izany mpanomponao izany. Isaoranay ianao ny amin'ny andraikitra izay efa niantsonao sy nifidiananao azy. Ny angatahanay Tompo dia nanafinao azy ny herim-panahy azony mahatanteraka izany zara fanompoana izany.
jereo manokana ny ankohonany sy ny fianakaviany rehetra. Ampaherezy Tompo mba azony manohana ny mpanomponao amin'ny sehatra ny fanomponanao Andriamanitra. Dia apetraka eo am-pelantananao izay heverinao ho mahasoa sy mahatsara ny fiainan'ny mpanomponao sy ny tokantranony, ianao no hitahiry izany eo ambany fahasoavanao. Petraka eo am-pelantananao Tompo izao fiangonana izao ametrahanao anay sy ny asa rehetra asainao tanterahanay. Tompo, asehonay fa vonay araka aminao izahay. Atanteraka ny asanao ka dia ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao. Atanteraka izany asanao izany. Beteza iaray asa aminay ianao. Mangataka izahay Tompo, ho an'izao alina izao hatrehanay. Aoriana izao fanompoam-pivavahana izao dia ianao no omba sy tantananay. Hiaro anay amin'ny loza sy ny ratsy raha monjo ny tokantranonay tsirairay avy izahay. Dia eo ambany fiarovanao Andriamanitra. Dia amantana fifaliana ny anatin'ny tokantrano tsirairay avy izahay. Dia izay rehetra fantatrao fa mahasoa sy mahatsara ny fiainanay, indrindra ny fiainam-panahinay sy ny fiarahanay aminao Andriamanitra, dia angatahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho fijoroantsika vavolombelona, andeha isika hitsangana hanambara ny finoantsika araka ny fanakemponoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokony atompontsika aho, tsy mivery. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany mety ny fandresena izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Dia rahantsika ilay tompony fanatrehana ary havana nitarika antsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina andritra ity fanompona alarobia 4 Jona 2022 ity. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina izay tonga namangatsika dia nitonian'ny sampana Dorcas, ny mpitandrina Razafin-drajery Ony, mankasitraka noho ny amin'ny hafatra izay nentinao pastera ary ampiorina ny fonon'ny fiangonana hanomana azy tsena ny Pentekosta tokoa izany hafatra izany. Misaotra ireo tompon'anjara tamin'ity takariva ity, teo amin'ny fitariana ny sampana Dorcas ary teo amin'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina, ny sampana tanora kristianina zandriny sy ny vondrona fototra laïky. Rahampitso ry havana raha sitrapon'ny tompo, rahampitso alakamisy, dia ny fikambanan'ny dekona sy ny lola sy ny sampanasa asa fitoriana filazantsara no hitarika antsika, ary ny lohahevitra dia manao hoe izy no tompo ny fahamarinana sy ny fitsarana. Ny mpitandrina Rakototiana Fidimanana mitondra ny FJKM, fitandremana Andraisoro Kristy Fehizoro, mpiandraikitra foibe FJKM no amangatsika hitondra izany fampianarana izany. Dia mivavaka ho andreo tompon'anjara ireo sahady isika mba hatanterahany sitrapon'Andriamanitra sy aherezany. Fa farany misaotra antsika rehetra izay niezaka nanaja ny fandaminana amin'ny fangalana ny tapakila andianana amin'ny fitsangatsanganana, indrindra ny amin'ny fiara-iombonana. Ao koa ireo mitondra fiara manokana dia efa nilazana ny amin'ny ofan'ny fiantsonana fiara 2,000 ariary. Mankasitraka ry havana amin'ny fanajantsika n'izany. Ampatsivona eto fa isaky ny alatsinainy ny Pentekosta dia
ao no Ana-Maria ny mpandray fanasan'ny tompo vao noraisina ho mpandray fanasan'ny tompo ny fidirany amin'ny fiombona mpiainana amin'ny fiangonana ety anivon'izao tontolo izao isika miombonaina atao amin'ny FJK Maisoa fitiavana miditra amin'izany fiombonana izany sika raha mbola tsy nahazo ny tapakila ianareo katekomenina dia mba haka ny anjaranareo mba hampandre koa ireo dekona mpiandraikitra ny satarika fa ny tatitry ny tompona andraikitry ny firaisan'ny sampana dia ny tapakilantsika katekomenina no hita fa mbola tavela ao dia samoavy sika misy seho manokana ataontsika katekomenina dia samy mitondra lambahoany any ampitsangatsanganana any tena anao seho manokana sika eo anatrehan'ny fiangonana ny fidirana pentekostariavana dia ampatsivina eto fa amin'ny ora sasany ny fidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany ny fidirana faharoa izay fanotronatsika amin'ireo zanaky ny fiangonana ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo andiany faharoa tonga eo amin'ny famaranana izao fotoana izao isika ny hira fahavalo amby 300 andiny ny faefatra hira vavaka ho fanoratena sy falorana ny fanomezana ho an'ny tompo manolo tena izahay mba ho mpanomponao hitsanganysika ny hira dia faranana amin'ny amenina aorin'izay ry havana dia ny mpitandrina izay tonga namangatsika teto no angatahantsika mpanajana anolotra ny tsodrano Tanteraka aminareo ry havako izao tsodranomasina izao. Jehovah no mpiaro anao. Jehovah no fialofana eo ankavananao. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fananao izy. Jehovah iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mipetraka. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary